5 taona amin'ireo entana afarana avy any ivelany dia nosahan'ny postra malagasy avokoa ny taona 13 araka ny tatitra. Ankoatra ny fandefasana taratasy dia misahana ny fandefasam-bola ihany koa ny postra amin'izao, saingy ny resaka colis no tena nampidi-bola be indrindra teto amin'ity orinasa-panjakana ity. Anisan'ny mampivelatra ihany koa ny postra ny firosoana amin'ny fandraisana sy fanaterana ireo colis avy any ivelany. Ireo zone France kosa no tena anisan'ny betsaka indrindra manafatra azy miara-miasa amin'ny postra araka ny tatitra. Fa amin'ny lafiny ilany indray koa dia mifantoka ihany koa ny postra araka ny fahafantarantsika azy amin'ny resaka logistika. Ny tiako resahana logistika dia eo le hoe fandefasana colis, eo ny fikirakirana colis, eo ny fizarana colis, eo ny resaka déménagement amin'izao fotoan'izao izay efa ifandrombahany olona ny postra amin'izao fotoan'izao amin'ny resaka déménagement. Asa ataona ihany koa io ankoatra ny fandefasana taratasy na ny eto an-toerana na ny makany ivelany. Anisan'ny apetraka ho tanjona kosa ny fahafahana mivelatra amin'ireo firenena hafa amin'ny fanafarana entana ary fanaterana izany, indrindra amin'ny resaka fandefasana entana araka ny fanazavana. Ankilany manambara ihany koa ny tale jeneraly ny postra fa ametraka fitoriana manoloana ireo raha mahakasika ny fandotoana ity orinasa-panjakana ity manoloana ireo colis voalaza fa simba sy very izy ireo. Amin'izao fotoan'izao dia nametraka plainte any amin'ny autorité judiciaire izahay mba ahafahana hoe mba tsy ilazana hoe izahay postra ihany no mandio tena na manamary tena, fa nametraka plainte mihitsy izahay. Raha nahita isika dia anankiroa ny atao hoe tsikera azonay tamin'ny Facebook tamin'ny faran'ny taona teo iny. Ny anankiray dia entana tonga tato amin'ny postra marina tokoa ary efa mandeha ny fanadihadiana mikasika an'iny zavatra iny. Ny faharoa dia zavatra tsy nisy akory fa entina andotona ny postra fotsiny ary anaratsiana ny postra fotsiny ary izay no mahatonga any amin'ny teny hoe nametraka plainte izahay dia avelao zareo ny autorité judiciaire ny mpanao an'izany enquête izany no hanao ny asany dia hamoaka ny conclusion dia ho hitantsika eo fa inona hoy izy ianao ny fepetrany raisina. Ny fepetrany raisina dia tsy hoe tamin'iny akory, tsy hoe tamin'iny fotsiny akory, fa mandava-taona ny fandraisana an'ilay fepetra. Ankoatra ireo moa dia anisany mbola tanjona apetraka ny fahafahana manao ny fampindramam-bola amin'ity taona ity, saingy tsy mbola voafaritra kosa ny paikady entina tanterahana izany. Isan'ny orinasa-panjakana heverina fa mbola mijoro araka izany ny postra malagasy hatreto raha oharina amin'ny hafa izay mibaby trosa maro.